Ilay podcast. Mianatra miaraka. Miaraka mianatra. Fa le miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ilay podcast dia miarabanao ihany koa Marina. Salama sambatra dia miaraba ny mpanaraka. Androantsika iresaka momba ny perversion narcissika. Hitantsika moa zany teo amin'ny fiarahamonina izay nisy antsika tany Madagasikara nikasika ilay lehilahy izay nampiatra herisetra tamin'ny zanany vavy. Ie, tranga tena nampalahelo sy nanaitra tokoa ireny zavatra ireny ary ny zavatra tena mampalahelo dia misy tokoa ireny fa mbola tsy tena ahely na resahana loatra eo anivon'ny fiarahamonina nefa ny tranga tena mamotika tanteraka fiainana anankiray na fiainana maromaro mihitsy. Ka izay indrindra no antony ny safidianana ifampiresahana momba an'izay eto androany. Tsara marina ety amboloana fa izahay tsy psikology akory fa dia eritreritray izay izay niainga tamin'ny inona moa zany ny expérience izay niainanay sy ny fahalalana ihany koa izay azonay zany any amin'ny fiarahamonina sy ny boky isan-karazany izay vakianay. Marina mihitsy zany ny fandalinana maro samihafa satria moa izay dia tena olona tia mandalina ny momba ny fifandraisana amina olombelona, relation humaine dia izay no vokatra rehetrarehetra amin'izay no entinay aroso androany. Tena marina ihany koa fa izy ity akory tsy hoe hanao procès tsika mikasika ny toe-jara iny fa eritreritra anankiray fotsiny zany ny anay no mipoitra hoe mety ho izay no mety nahatonga ireny tranga ireny zany hoe mety ilay perversion narcissike no nahatonga iny tranga iny. Ie, dia hiditra avy hatrany ary tsika zany momba ny resaka perversion narcissike. Inona moa zany no tena atao hoe perversion narcissike na hoe ilay olona zany atao hoe pervers narcissike? Tsika moa zany tsy afaka hoe higalabona be amin'ny famaritana sy ny antony mampatonga an'izy io fa ho ezahantsika androany hoe zavatra tena tonga dia hoe pratika hita sy azo tsapain-tanana ahafahan'ny tsirairay mailo rehefa sendra mifanena amina olona tahaka izany. Ny comportement moa zany indrindrandrindra no tena atao hoe pervers narcissike. Mety hoe misy olona manana mécanisme izy na perversion narcissike dia misy koa nefa tena olona tena efa hoe pervers narcissike mihitsy izy. Misy nuance atao be io zany fa tsy afaka hanao an'izay moa tsika zany eto androany fa mety mbola ho laliantsika amin'ny fotoana manaraka izay. Ohatra ahoana ny fomba fitombohan'izy io, ohatra ahoana ny fomba fanehoany, ohatra ny fifandraisanao amin'ilay olona amin'ny voalohany. Na ny fifandraisana aminazy am-boaloha zany iny dia tena hoe mitovy daholy ny azo lazaina hoe victime rehetrarehetra dia maneho an'izay zavatra izay daholo hoe am-boalohany dia tena olona attentionné, olona tena maneho fitiavana, olona tena manome fotoana, olona tena maneho mihitsy zany hoe ianao dia tena olona tokana sy exceptionnel eto ambonin'ny tany. Tsy misy ohatranao. Asehony amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalana fanomezana, amin'ny alalana zavatra maro samihafa izay. Dia izay zavatra rehetrarehetra izay zany dia maharoboka sy mahababo tanteraka an'ilay victime. Ny fambambona moa io dia miteraka fatokisana tanteraka an'ilay olona. Dia mandritra iny fotoana iny izy miaino anao dia mampiresaka. Ilay mampiresaka tiako tenena hoe ataony mihitsy izy izay hiresahanao. Izany hoe hiso confienao aminy amina zavatra personnel mety hoe intime mihitsy ary. Dia ianao moa zany efa ao anatin'ny fatokisana tanteraka ianao dia mamoaka miso confie ny momba anao izay mba mampalahelo anao, makarary anao sy ny sisa. Dia ananany daholo amin'izay ny information rehetra momba anao izay ho ampiasainy atsy ho atsy. Dia manao ahoana zany fiovahan'izay fifandraisana izay rehefa avy eo rehefa tia aorindrina kely. Hitadiany voalohany ve izay hoe misy fiovany sa ohatrany ahoana ny mety fandehan'izay? Tsy hitadiam-boaloha izy io fa eny mety misy ohatra hoe teny anankiray na fihetsika iray hitanao hoe ohatran'ny somary hafahafa
hoe ahoana koa zany ohatra nitsotra izany ty olona ity fa ny fomba fataondry zareo de miseho le fihetsika ohatra hoe tsy haiko manompa tampoka na manambany tampoka na misy fihetsika tampoka de rehefa hitany ianao hoe nanaitra anao iny afafanao de miverina indray izy maneho an'le fitiavana rehetrarehetra sy ny sisa de mieritreritra fotsiny izany ianao hoe izay ve mba saindranisy iny fa tsy maninony tsy tsotra izany ty olona ity fa mba saharivo izany amin'ny fiainana de misy ohatra izay kely foana de misy zavatra miseho hafa indray de gagagaga ianao hoe fa ahoana ary izany de miverina indray izy maneho ny fitiavana sy manao ohatra ny fataony taloha de ianao zany efa manomboka hafahafa kely ny fisainana hoe ohatra fa inona ary ny tena marina fa ahoana fa vao reny ianao hoe miozongozona sy mametrametra-panontaniana hafahafa momba anazy de averina indray aloha le fanehoana fitiavana fambaboana ny tactique de séduction rehetrarehetra de zany hoe izay foana zany ny iainan'le victime de lasa ohatran'ny somary le victime indray no mikorotarotan-tsaina hoe inona ny tena marina mametra-panontaniana tena angamba hoe za mihitsy ve ny diso inona no mahatonga an'izay inona ohatrana indray fiseho an'izay zavatra ny eritreritra sa tsy fantatra matetika izy ireny de olona tena possessif fa diso tafahoatra na jaloux mihitsy ary jalousie maladiva mihitsy ary de amin'izay lafin'izay ohatra ny fiseho no ohatra hoe tezitra izy ohatra satria nahitanao ny resaka ny arahaba olona ohatra hoe raha vehivavy ianao de ny arahaba lehilahy raha lehilahy ianao de ny arahaba vehivavy izay tsy tiany satria mariana kely hoe nalana vavy de mety hanana ny profil perversion narcissique io de tezitra izy raha nahitanao ny resaka tamin'olona ohatra hoe indrindrandrindra hoe olona tsy fatany amboloha de iny zany no entiny io anaovana herisetra aminao ara-tsaina na miteny na tena fihetsika hoe mamelaka sy ny sisa mihitsy de amin'iny zany ianao tonga ansaina be satria tsy izay mihitsy le olona fantatrao de gaga ianao hoe fa ahoana ary de avy eo izy nefany rehefa vita izay de miresaka tsotra aminao izy comme si de rien n'était de ohatrany hoe tsisy ninina mihitsy de indraindray ianao ohatra ny lasa mametra-panontaniana hoe tena za kosa diso fa za kosa tsy tokony nanao an'ireny fihetsika ireny fa ohatra hoe tokony mba miprésenteko taminy aloha lasa ianao no mieritreritra zavatra be nefa izy ny nanao zavatra tsy mety fa ianao lasa mametra-panontaniana hoe tena tsy nety tokony amboariko zany iny amin'ny manaraka zany hoe izy zany tsy mametra-panontaniana momba n'izay tsy manao zany mihitsy ny olona manana profil amin'ny pervers narcissique tsy diso zany mihitsy na inona miseho eo de ny olona no diso ny hafa no diso ny zavatra miseho no nahatonga azy nanao an'iny fa izy tsy diso zany mihitsy ary io na fianakaviana na ray aman-dreny na zanaka na mpampiasa na inona de izy dia tsy mba diso zany fa ny hafa foana no nahatonga azy nanao zavatra ary izy io ve amin'io resaka io victime anankiray ihany sa hoe mety tranga ihany koa io ohatra ny amin'ny fiarahamonina amin'ny namana amin'ny toeram-piasana tena misy araka ny teneniko teo hoe nalana vavy de mety hanana an'izay profil izay ary ny victime de tena misy amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy mety ho mpampiasa io olona io mety ho zanaka io olona io mety ho vady io olona io mety ho sipa mety ho namana io olona io ary mitovy daholo ny mekanisma sy ny tanjony zareo de ny ampiasanao ahafahana manatratra tanjona anankiray izay anazy zany hoe tsy mametraka anao en tant que ohatrany hoe olona mihitsy izy fa ohatrany hoe fitaovana ianao ho ampiasainy hanatratrarany tanjona anankiray ohatra anankiray zao hoe raha namana izy manana contact ianao ohatra tiano azo contact anao io de iny ny ampiasainy anao mandra-pahazony iny contact iny any ampiasana ohatra misy marché ohatra tsy haiko tianao azo na tsy fantatro de babony ohatran'izany mihitsy koa aloha le olona anankiray jusqu'à ce que azony iny zavatra anankiray iny azon'le marché zany hoe misy calcul misy tanjona efa eritreretiny ho anazy foana ao ambadika io zavatra io zay no
hitadiavan'ny fitaovana anatratrarana amin'izay. Manao ahoana ny fihetsika asehony koa akoatran'ny hoe zay zavatra zay akoatran'izay hoe eritreritra inona koa mety zavatra asehony? Betsaka no hoentiny anatratrarana an'izay tanjona izay araka ny tenegniko teo ny lainga. Ny lainga dia tena hoe fiainana andavanandro, tena andavanandrom-piainana ny lainga satria tsy maintsy mandainga, tsy afaka mihitsy ianao hoe hiteny marina satria ny zavatra marina matetika tsy miservira anazy. Dia tsy maintsy izany mandainga. Ohatra hoe maka sombina vérité anankiray izy sombina réalité anankiray dia avadiny iny mba hiasa ho anazy. Ohatra hoe manana namana ianao dia manana akanjo tsara ohatra le namanao efa niteneninao le namanao hoe tiako mihitsy ity akanjondry ity fa efa saika commande mihitsy fa ndrika ity nahazo anazy. Iny ny ianao miresaka an'izay ohatra dia lasa ianao zany resahany any amin'le namanao iny hoe iny olona iny ange niteny hoe tiany be ny akanjonao iny fa nalainao nefa le izy fa ianao mihitsy ny te hifaninanina namany. Dia le olona zany rehefa mihaino an'izay zavatra izay dia mino le olona satria ianao mihitsy no efa niteny tamin'le olona hoe zao. Dia ozy le olona hoe tena marina zany nefa tsy ny marina rehetrarehetra ny nazavainy fa tia ny olona io hoe tsy hifanarakaraka sy tsy hifandray aminao intsony satria izay zavatra izay dia tena fataony mihitsy ny m'isoler anao indrindrandrindra amin'ny olona akaiky anao, namana, fianakaviana, mila isolena ianao mba hahafahany manana ny contrôle total amin'ny zavatra ataonao amin'ny décision raisinao amin'ny fiainanao rehetra mba ho hitodika any aminy sy servira anazy rehetra. Dia ilainy no manilika ny manodidina anao rehetrarehetra dia ampidiny zany ianao, izay no tena marina, mitady zavatra izy ampidinanao amin'ny olona manodidina indrindra ny olona akaiky anao dia ampiasainy ny lainga, ampiasainy ny manipulation. Na ray aman-dreny sy ray tam-po aminao ary dia tena ampiasainy zany zavatra zany. Ahoana ny fisehon'izay? Ny fisehon'izay zao ohatra hoe miaraka foana ohatra ny mpianakavy ohatra rehefa lahady dia tonga izy miteny ohatra hoe tsika ve zany dia tsy hanana fianam-pianakaviana mihitsy fa aleo tsy miaraka intsony rehefa lahady. Zavatra iray izay dia manomboka asorany tsikelikely. Raha ohatra hoe mifampiantso amin'ny fianakavianao ianao ohatra isan'andro na isaky ny 2 andro na ohatra izany dia ahita zavatra tenenina indray izy hoe aleo manao zavatra hafa fa tsy tokony mifampiantso ohatra ireny foana fa ny tokantrano ange tsy tokony haka, tsy tokony miresadresaka mihitsy ohatra. Mahita zavatra be da be ohatra izany foana zany izy. Dia matetika koa mandeha mitaraina any amin'ny fianakavianao izy hoe manao an'izao izy ihany nefa ianao tsy nanao an'ilay zavatra akory fa tena ataony tsara lahatra any amin'ny fianakavianao dia na le fianakavianao ary lasa manomboka manana doty aminao hoe ahoana koa izy no henoin'ny fianakaviana kokoa satria izay fambaboana izay niresahantsika tany amboloha izay ataony ihany koa any amin'ny fianakavianao. Izany hoe roa ny zavatra mety misy na isoleny tanteraka amin'ny fianakavianao tonga dia hoe raha tsy toetra niteny an'izao ohatra dadanao na mamanao na zokinao na zandrinao tamin'ny fotoana iny tsy tiako mihitsy fa manambany anahy, tsy te hiaraka amin'ireny intsony tsy mila mahita an'ireny intsony na izay ny ataony dia miala ianao amin'ilay fianakavianao na rehefa tsy mety izay zavatra izay dia babony ireo fianakavianao ireo iresahany karazan-javatra dia lasa mino anazy ilay fianakavianao. Izay zavatra nefa tena dangereux be mihitsy satria na eritrereto hoe raha ny fianakavianao no manilika anao, izay zavatra izay dia atonga anao tsy ho inon'ny olona intsony rehefa ianao indray andro ka sanatria hoe miresaka na mitaraina momba anazy. Dia tsy mino ny olona rehetra manodidina satria ny anazy nefa nataony tonga aloha ny fanaratsiany sy ny fanambaniny anao hoe iny olona iny ane ohatra izao, iny olona iny ohatra. Dia tsy mino ny olona ary izay zavatra iny ny antony tena goavana be anankiray tsy mba hiresahan'ireny victime reny
satria fantany hoe tsy ho inon'ny olona izy raha teo efa niala tamin'ilay olona dia sady menatra izy no andeha hiverina hitantarany amin'ilay olona fantany hoe tsy inon'ny olona izy moa ny tahotra koa mazava ho azy eo satria le pervers narcissika dia efa nampiseho imbetsaka herisetra dia manana an'izay tahotra izay koa ianao zany dia ireo zavatra rehetra ireo mampikatona anao tena hoe ao anatin'ny fahanginana mizaka rery amin'izay ny fiainana isan'andro zany. Araka ny tena teo koa hoe eo amin'ny fianakaviana izy eo amin'ny fiarahamonina dia ohatrany hoe izy ny tena tonga lafatra tonga misy lafatra toa azy izy. ary Tonga lafatra izay anton'izay koa ny tsy non'ny olona ilay Zay victime zany mihitsy. rehefa miresaka rehefa avy eo Satria mamioditra tanteraka izy tena hoe tsy misy oatra azy olona manampy mitsikitsiky lava tena hoe lafatra te ho zokiny te ho zandriny te ho namany te ho vadiny te ho izay daholo ny olona rehetra fa zany hoe iny sary aty ivelany ihany fa ny ao anatin'ny tokantrano dia tena zavatra hafa tanteraka mihitsy ary tena famotehana satria opa fanambaniana vono lainga izay faratsiana rehetrarehetra dia ampiainany ao daholo izany dia mba hananany emprise tanteraka ilay nteneniko hoe contrôle tanteraka mombanao amin'izay na ny fomba fampiasanao vola raha ohatra dia izy no mandidy an'izay any anatin'ny sainao na ny zavatra ataonao raha nanana ohatra ny hoe activité associative ianao na nivoaka ianao taloha ohatra hoe tsy haiko mandeha manana fialamboly tsy haiko mandeha milomano mihazakazaka tsy haiko manana fialamboly ianao dia asorony tsikelikely koa iny aminao ianao tsy tokony makantsony ohatra rehefa alahady na sabotsy hariva fa izay mba te hiaraka aminao dia hialanao ilay zavatra nefa miaraka aminao izy indray mandeha indroa fa ny ankoatr'izay ny fiainany dia tena fiainany izay tiany atao izy mahazo mivoaka izy mahazo makary izy mahazo makaty fa ianao dia tsy mahazo fa izy no manapaka hoe atreto ianao no mandeha na atreto. Misy fitiavan-tena zany anatin'ny fitiavan-tena mihitsy ary fitiavan-tena irery fotsiny tsy misy fitiavana hafa fa fitiavan-tena fotsiny. Mahakasika izay indrindra manahoana indray ny mety ho fihetsiny ohatra eo anatrehan'ny zanaka na ny olona akaiky azy. Io moa zany dia efa lasa natiora mihitsy io ka na olona ray aman-dreny na zanaka ary dia ampiasaina ihany koa ho amin'izay atratrarana zavatra ho an'ny tenan'izay ihany. Ny tena mampalahelo dia ny ataoko raha hoe vady namana sipa sy ohatr'izany afaka mety mbola miala ianao fa ny ray aman-dreny ny zanaka tena tsy afa miala satria iny ny zanaka iny ny ray aman-dreny ary izy ireo dia tena hoe ampiasainy mihitsy amin'izay zay tia ny antongavan'izay hiaran'izany koa ireo rehefa ohatra hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapony dia hiaran'izany koa voateny ratsy ambaniana culpabilisena ohatra rehefa asaina manao zavatra ohatra le ray aman-dreny na le ankizy nefa tsy manao dia tonga dia tenena zany ve mba fitiavanareo averiko fa mba olona tia ananareo zavatra teniteny ohatr'izany foana be da be zany culpabilisena ary iainany zanaka sy ny ray aman-dreny mihitsy zany fa tsisy mahazanaka sy ray aman-dreny io zavatra io satria efa fomba fanao efa fonctionnement ny saina dia izay daholo. Ary mety misy ve ny possibilité fahafahana mety hoe miala amin'izay zavatra izay? Sarotra be ny alana amin'izay zavatra izay raha tena le hoe tena pervers narcissika tanteraka mihitsy le olona dia tena sarotra satria ny fahafahana miala amin'izay dia ny fahatsapatena hoe misy zavatra tsy tomombana amiko dia mila zany mitady solution. Ny pervers narcissika nefa dia tena le nyresantsika teo hoe anaty déni tsy diso izany mihitsy izy ninninninninnin donc tsy ho tonga ao anatin'ny sainy mihitsy zany hoe tokony tsy mety misy tsy mety amiko fa matoa ny zavatra amin'izao dia enao zany misy tsy mety aminao enao zany nampatonga an'ity enao no nampatonga an'ity nataoko raha ohatra hoe mialatsiny mety mahery be ty fiteniko ity fa nataoko raha ohatra hoe nanolana olona izy dia hitany eo zany eo ny fe hoe nanolana olona izy dia mbola hiteny ihany izy hoe satria izy no niatiaty taty amiko izy no nanao fihetsika hafahafa izy no tsy maintsy hoe ny hafa foana
donc tsy possible mihitsy izy hoe andeha ho tonga am'izany fa raha ohatra indray hoe olona ihany izy a satria tsara no manamarika an'izay eto hoe misy koa ny olona mampiasa mécanisme pervers narcissika tsy indraindray fa tsy tena hoe pervers narcissika tanteraka mihitsy zany le olona le fonctionnement any fa misy ny olona koa mampiasa zay mécanisme zay ka raha le olona hoe mampiasa an'le mécanisme zany hoe tsy indraindray a de afaka hoe tonga saina izy à un moment donné satria à un moment donné izy mety hoe tonga menatra na tonga ao an-tsainy hoe way tena tsy nahita mihitsy kosa iny nataoko iny raha mahatsapa an'izay zany ianao a de tsy pervers narcissika tanteraka zany ianao fa afaka mitsapy tena zany ianao hoe hiala am'izay fomba fanao ratsy zay a fa raha olona tsy mahatsapa mihitsy ianao hoe tsy mety diso tsy mety menatra tsisy atahoranao ninina zay ny atao hoe olona tena hoe pervers narcissika atao hoe accompli ngamba zany ny tena zany ary ho an'ireo victime ahoana ny fomba fialana ao anatin'izay perversion narcissika zay sarotra tena sarotra ny victime rehefa miresaka amin'ny victime moa zany a de ny zavatra avoaka tenenin-jareo de ny hoe olona no ny teny andry zareo hoe tena pervers narcissika zany boky psychologue émission tamin'ny radio na tamin'ny télé na ohatran'izany zany hoe na podcast zay indrindra no anisany antony anaovana an'izao de reo zavatra reo zany a no ohatrany hoe tonga nampieritreritra tamboalohany de nanomboka teo a no nahita hoe tsy normal mihitsy zao zavatra zao a ary ty olona ty mihitsy ny olana fa tsy iza de zay foana matetika nisy point de départ hoe fiatomboana prise de conscience zany a de zay no nanosika hiala zay no mampatonga an'le hoe ilaina ny olona rehetrarehetra sy ny fiarahamonina mahafantatra hoe tena misy zany zavatra any a am'izay a na ianao tsy tafiditra fa tonga ianao de miala anatina relation na voilà na raha misy olona mitantara zavatra aminao a de mba mahafantatra ianao hoe tena misy zany a ary inona le olona de reny anisany manampy ny olona tafavoaka sy tafiala amin'izany zavatra zany ilaina mihitsy zany zay hoe manatona olona ilay victime de ilay olona anatonany ihany koa mino azy ao anaty an'izay zavatra ka matetika mantsy araky le resaka teo hoe sarotra be le inona anazy satria ny fahitanao azy ity ivelany aty amin'ny fiarahamonina de hoe olona lafatra ty tena tonga lafatra ahoana no nanaovany an'izany zavatra zany de zay zavatra zany no anisany kaza manipulation koa ataony eo anatrehan'ny fiarahamonina mba tsy hahafantarana azy hoe manao izay eritseritra zay izy manao izay manipulation isan-karazany zay mihitsy ary tena tsy mino mihitsy ny olona ka ny olona tonga de tsy iny ve de anao zany tena tsy possible mihitsy zany ary enao raha teo a efa hitan'olona enao hoe sorsorena lava satria miseho zany satria ny zavatra iainanao anatin'le izy eo zany a tena mavesatra nefa ianao tsy miresaka amin'olona ka rehefa eny amason'olona ianareo a de enao foana no hitan'olona hoe sorsorena kokoa masika kokoa enao zany ohatrany hoe misy olana kokoa fa izy tena mahafinaritra sy mety foana ka raha hitareny ianao amin'olona de tsy mino ny olona foziny olona hoe ty no tena misy olana ty nefa le victime iny fa izy le coupable tena hoe sarona tanteraka satria rehefa eny amason'olona izy tsy ohatrany mihitsy ary izy reny a raha tsy tena miaina anazy akaiky tsy mahita am'izay zavatra zay fa raha ohala hoe mbola mifampitazatazana sy miona tsy indraindray fotsiny ianao a de tena baby sy tena hoe manana image tsara aminy akoatran'izay manipulation isan-karazany zay inona koa no mety zavatra iseho mitranga mba ahafahan'ny olona zany mahafantatra hoe raha misy toy zany a dia inona no azo atao mba mahafantatra zany ny olona hoe maromaro ihany le fanteneniko teo fitianiko kely angamba ao anatiny hoe lainga foana manipuler olona zany hoe mampiady olona mihitsy manipuler information hoe nisy an'izao nefa tsy misy an'izany na hoe zay makasombana information de zay victimisation satria izy foana ny victime araka ny tenena teo hoe tsy diso mihitsy izy fa victime foana izy victime ny mpiara-miasa aminy victime ny mpampiasa victime ny vady victime ny zanany victime ny namany izy zany de victime foana jalousie maladiva zay koa ny zavatra ny teneniko teo
Ary matetika koa izy reny manana addiction matetika mihitsy izy manana addiction ohatra hoe tsy haiko mifoka sigara be mifoka rongony monsieur drogué manana addiction izy matetika satria misy an'izay vidy zay mila fenony koa zay vidy zay de manana addiction izy de akoatran'izay moa ny fomba fiasany hoe fanambaniana herisetra herisetra ara-tsaina ara-batana fanambaniana fandeha medsaina culpabilisation zany rehetrarehetra zany zay ny fomba hitanao hoe tena hafahafa mihitsy teo ty tsara marina koa angamba le zavatra miverimberina araky le nresanao teo hoe amin'ny voalohany izy mety manao zay ka hita rehefa fafany hoe tsy traingo tratsy izy de mamerina indray ilay fanababona eo nataony teo aloha teo indray zay mihitsy iny koa aloha tena marina mihitsy iny satria avelan'ny babona indray ianao ary matetika raha ohatra hoe tena hitany ianao hoe tapa-kevitra tanteraka hoe tena vity ty tena hialy ty de amin'izay fotoana zay roa ny zavatra misy ambabindra izy aloha mety manao chantage mihitsy izy hoe amony tena zany koa zavatra tena fiasa ny mitomany anankiray de ny chantage hoe amony tena zay de tena fomba fanaony ihany koa tena hoe paikady tena zay mitomany zany zao mitomany de enao moa zany mitsetra vehivavy lehibe ty mitomany indrindrandrindra moa fa lehilahy vehivavy mety hoe vehivavy mora mitomany fa indrindrandrindra hoe lehilahy de tena hoe mampalahelo be ty olona ty na ny fiarahamonina hitomaniny na enao efa victime ny hitomaniny de tena hoe mampalahelo ty de mitsetra indray ny fonao de miverina manaiky eo indray zany ianao zay ny etape voaloha rehefa hitany ianao hoe tena te hiala tomaniny rehefa tena tsy mandeha am'izay iny voaka am'izay ny herisetra ary io herisetra io tena mavita mihitsy mamono mandatsakaina ny tiako teneniny eto afa tsy mikasitanana intsony mavita mamono mihitsy mahadangereux tena dangereux mihitsy ary zay no mampatonga ny olona raha vao pervers narcissika de matetika ozy ny olona hoe mitsoa lavitra fuir miala misy tena hoe tsy miapaka fa miala mitsoa andana mitsoka lavitra satria tena olona dangereux ary tena hoe mahavita mandatsakaina malheureusement ny olona ohatran'ireny dia mety misy zavatra hafa koa hoe mety ho resana efa tonga sahatsika ty amin'ny fiafaran'ny fandaharantsika inona no mety mbola afaka resana zany mikasika ireny olona pervers narcissique ireny ny azoko tenenina angamba hoe ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay potika tanteraka ny estime de soi n'le victime tena tsy ny maha izy azy zany tena mieritreritra izy hoe tsy misy dikantsony izy satria ao anatin'io fifandraisan'io de tena eo foana hoe isan'andranandro ny fanambaniana isan-karazana inona koa ianao zany ve mba vitanao inona koa zany ianao nge tsy misy ty zany za ihany ty anao fa raha mbola miala eto amiketo ianao de tsy misy ty tsony ianao vehivavy lehilahy ohatranao ve tena hoe zay foana ny ainany isan'andro tsy manana maha-izy azy tsony le olona sady tsy manana maha-izy azy le victime no mikorotan-tsaina tsy haibeny ihany ahoana ary ahoana farany moa le vehivavy na lehilahy victime na zanaka tena lasa mieritreritra mihitsy hoe izy ny olana izy ny fototry ny olana rehetrarehetra ary ny tena mampalahelo de mampamono tena mihitsy ho zavatra io rehefa tena mavesatra loatra satria mahatsapa loatra hoe za daholo ny fototry ny olana rehetrarehetra eto ka tsy zakanao tsony zay de mamono tena mihitsy ary tena misy zay zavatra izay tena zava-dehibe ny fampahafantarana ny perversion narcissique amin'ny fiarahamonina indrindrindra moa zany amintsika fiarahamonina malagasy satria amin'izao fotoana zao angamba tena mbola hita hoe mbola vitsy no mahafantatra izany eo amin'ny fiarahamonina ary araky ny tenen'ny Marina teo dia misy an'izay séduction zay zany any am-boalohany ka dia babo daholo ny fiarahamonina ka dia tsy mahita hoe ohatrany ahoany ty olona ty rehefa any amin'ny fiainany manokana any amin'ny vie privé any olona manana herisetra manipulateur sy ny sisa sy ny sisa de betsaka moa no mbola azo lazaina momba azy ty fa ho hitantsika io na resahana amin'ny fotoana manaraka indray fa ny tena tiana tongavana zany de hoe samia mailo satria ireo olo ireo araka ny efa voalaza teo de mety ho mpiara-miasa mety ho mpampiasa mety ho namana mety hoe olon-tiana mety hoe vady mety hoe vadiny zanakao mety hoe ray aman-dreny ka mila zany mba mahita sy mba mahafantatra
fantatritsika ahafahantsika manavotraina indrindrandrindra satria tena famonoana tsy kelikely famonoana kolaka mihitsy io zavatra io dia zay no tena antony any safidiananay hoe aleo resahantsika ty loha-hevitra ity satria santé publique e zay ngamba ny tena azoko ilazaina anazy. Dia toy izay indray ny fandarantsika androany dia mametraka ny mandra-pitafa indray ao amintsika rehetra. Mandra-piresaka indray sambatra dia mandra-piona sy mandra-pitafa ny mpanaraka rehetra.